Mpanompon'Andriamanitra izay mitanjona ny fiangonana Jesosy mamonjy ao Tsarafara Sabotsina Mena, tondra ny afatr'Andriamanitra amintsika dia maraina ity. Halleluja! Efa nivavaka isika, mino aho fa Andriamanitra ne hanokatra ny fotsika tsirairay avy. Ary tsisy very izao afatr'Andriamanitra izao fa ho saintsika na andro na alina, na mipetraka na mandeha, dia ho tsaroana foana izao tenin'Andriamanitra izao. Halleluja! Maky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:30, andininy 7 ka hatramin'ny 410. Exodosy 2:30, andininy 7 hatramin'ny 410. Rehefa avy eo dia mitsambikina amin'ny andininy 30 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita dia mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandehana midina ianao, fa ny olonao izay nentinao avy tany amin'ny tany Egipta dia efa nandoto ny tenany. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nandidiko azy izy ireo. Efa nanao mbola kely anidina ho azy izy ireo, ary efa niankohaka taminy sy efa nanao sorona ho an'izany, ka nanao hoe: ireo no Andriamanitra ao ry Israely eo, izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: efa hitako io firenena io fa iny firenena mafiatoka izy. Ary ankehitriny avelao aho hireheta ny fahatezerako aminy, ka amongorako azy dia anao ho firenena lehibe aho. Fa nifona tamin'i Jehova Andriamanitra Mosesy ka nanao hoe: Jehova, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Egiptianina no dia iresaka ka hanao hoe ho amin'ny loza ny tondrany ireny ivoaka amonoany azy ireny any an-tenimbohatra sy andevonany azy sy ho eo ambonin'ny tany? Miala amin'ny fahatezeranao mirehitra ka aneneno ny loza amelezana ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe: amaro ny taranakareo ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ao, ary ity tany rehetra izay lazaiko ity dia omeko ny taranakareo ary andova izany mandrakizay izy ireo. Ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezana ny olony. Andininy 30 ka hatramin'ny 5:30. Ary izao no niseho no niampitso hoy Mosesy tamin'ny olona: efa nanahota lehibe ianareo, ary ankehitriny dia hiakatra ho ao amin'i Jehova aho. Angamba azo anao fanavotana ny amin'ny fahotanareo aho. Dia niverina ho amin'i Jehova Mosesy ka nanao hoe: ino efa nanahota lehibe ity firenena ity, ka efa nanao Andriamanitra volamena ho azy. Ary ankehitriny engany ka amelany fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, koseho aho, tsy ho ao amin'ny bokinao izay nosoratanao. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: na iza nanota tamiko, dia izy no kosehiko, tsy ho ao amin'ny boky. Noho izany dia mandehana ankehitriny, tario ny olona ho any amin'ny toerana izay efa nilazaiko taminao indro ny anjeliko no andeha ho alohanao, kanefa amin'izay andro amaliko dia maly azy aho noho ny fahotany aho. Ary Jehova namely ny olona satria nanao ny ombilà kely izy ireo, dia ilay nataony Arona. Vakitsika manaraka amin'ny bokin'ny Ezra 2:20. Ezra 2:20.
fa namenatra ny angataka antokona miaramila sy mpitaingin-tsoavaly amin'ny mpanjaka anampy anay iady amin'ny fahavalo eny an-dalana satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izahay ka nanao hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Aleluia. Tantara izay efa fantatsika ny tantara ny fiangonana izay nentiny Mosesy tany anefitra. Rehefa tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinay izay toerana ifanaovan'Andriamanitra fanekena amin'ny fiangonana tamin'ny fotoana io, dia lasa i Mosesy nandeha niakatra tany an-tendrombohitra Sinay ary nandritra ny 40 andro tany an-tendrombohitra i Mosesy. Ary tao anatin'izany rehefa naharitra elaela i Mosesy nitaredretra tsy mbola tonga, i Arona no teo amin'ny olona tamin'izany fa i Mosesy kosa dia tany an-tendrombohitra. Ary nanantona ny Arona ny vahoaka, ny lohandohany rehetra tamin'izany fotoana izany, hiresaka amin'ny Arona manao hoe dia voalaza ny soratra masina fa ny taona ny vahoaka ireo lohandohany iresaka amin'ny Arona ka nanao hoe iny Mosesy izay nitondra antsika nivoaka avy tany Egipta iny dia tsy hita, tsy fantatra izay nanjo azy. Noho izany dia mangataka aminao izay Arona anamboary Andriamanitra izay mba hitondra anay. Ary dia tsy hita ny Arona izay natao satria vahoaka be izao no mangataka fiangonana ray manontolo mangataka hoe anamboary Andriamanitra izay mba hitondra anay. Ary dia tsy nisalasala, tsisy tahotra i Arona fa avy hatrany nanome sosokevitra tamin'ny olona hoe zao ary ongoto ny kavina eny amin'ny sofinareo, eto aty daholo ny kavim-bolamena rehetrarehetra. Ary dia narendrika izany dia natao mbolakely volamena tamin'izany. Ary dia rehefa vita izany dia nanao alitara teo anoloany i Arona. Ary nanao fanatitra teo ny olona, ary dia nanomboka nanao fety, ny hinana, ny sotro, ny tsangana, nandihy ny olona tao anatin'izany. Ary hitan'Andriamanitra izany teo i Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe mandehana midina ianao. Ny olonao tsy olon'Andriamanitra tsony fa hoy izy Andriamanitra hoe ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Egipta dia efa nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nandiko azy izy ireo. Nanao mbola kely nidiny izy ireo, efa niankohaka taminy, efa nanao sorona teo, ary dia niteny manao io no Andriamanitra ry Israely eo tamin'izany. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy hoe efa hitako io firenena io, ary efa nandinika aho izay Andriamanitra firenena mafy atoka izy io, tena mafy atoka. Avelao ankehitriny mba ireta ny fahatezerako aminy, andringanako azy hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, fa ahatonga anao ho firenena lehibe aho. Ireo aringako fa ianao kosa ho ataoko firenena lehibe. Tao anatin'izany dia nifona Mosesy. Fona Mosesy teo anaty tsen'Andriamanitra. Nidina izy nankeo amin'ny olona, jerena tokoa fa indreo ny olona
mifaly takan'ireny famadiana ireny, mihinana misotso dia mandiha, ary tonga dia nalainy Mosesy ilay ombylahy kely volamena dia nibatainy ary dia napoteny ary nataony vovoka dia nariny tany anaty rano. Tsy izy tamin'izany. Fa inona ty nataonao ry Arona? Inona ty nataonao no nahatonga fahotana lehibe teo anatseny fiangonana ianao? Ka hitanao ihany fa fantatrao ihany toetsan'ireo olon'ireo dia noho ny amin'ny tahotsy ny vahoaka dia nanaiky ny teniny vahoaka i Arona. Ary dia voalaza ny soratra masina fa nitanjaka ny olona fa Arona efa nampitanjaka azy ireo ho enatra ho azy eo amin'ny fahavaliny. Tao anatin'izany dia nifona teo anatren'Andriamanitra ho an'ny fiangonana Mosesy. Haleluya. Andriamanitra ozy mifona aminao aho. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe hamaro ny taranakareo ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Tsarovy lay teny nampanantenanao. Araha ho aringanao reto vahoaka ireto. Ary dia tenin'ny Egyptianina ny fahavalo manao hoe izay mihitsy nitondran'i Jehovah an'ireo niala avy ety Egypta mba hitondrany azy amin'ny loza andringanany azy, ka manenena ianao ny amin'ny loza izay efa nokasainao. Mamela azy re ianao Andriamanitra. Nifona teo anatsen'Andriamanitra Mosesy tamin'izany fotoana izany, ary niangavo mihitsy izy hoe esory ho sisy tsy ao anatin'ny bokinao ny anarako, fona aminao aho. Koseho tsy ao anatin'ny bokinao ny anarako. Raha izao ny zava-misy dia koseho mihitsy. Dia hoy izy Andriamanitra hoe ho sisy Andriamanitra, na iza nanota tamiko dia izy no kosehiko tsy ho ao amin'ny boky. Andihana ianao ankehitriny eto ny olonao ho any amin'ny toerana izay efa nolazaiko taminao. Fa hoy Andriamanitra tamin'izany manao hoe kanefa amin'izay andro amaliko dia maly azy aho noho ny fahotany aho. Ary io tsara izay teny izay. Amin'ny andro izay amaliko azy dia amaly azy aho, hoy Andriamanitra. Ndianana ho sisy eto reo, ndiana miaraka amin'ireo dia eto any reo. Fa izay nanota rehetra ho sisy Andriamanitra dia nikosehiko tsy ao anaty boky ny anarana. Fa Mosesy nangataka tamin'Andriamanitra hoe koseho ao amin'ny bokinao ny anarana. Ianao olona tsy nanota, olona tsy nanina, ka hoana nakosehiko. Lasa Andriamanitra tsy marina izy raha izany. Tsy kosehiko ny anao, fa izay nanota ihany kosehiko. Eto reo vahoaka reo, eto any reo, fa izao nambara manao amin'ny andro izay amaliko azy dia maly azy. Mety nandeha tokoa ny olona velona tany anefitra, nandritra ny 40 taona ny renireny tany anefitra izy ireny, ary ringana tany anefitra ny akabiazany reny, dia naringan'Andriamanitra hoy ny soratra masina. Marina lay voalaza ny soratra masina tao amin'ny bokin'ny Ezra izay nivakitsika teo, fa ny tanan'Andriamanitsika dia mahasoa izay rehetra mitady azy. Haleluya. Fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Andriamanitra ry havana dia manana ny fotoana hamadihany. Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo izy. Maro-po sady be famindram-po, sady miantsa io Andriamanitra io. Zay voalaza ny bokin'ny Exodosy 4:3-5. Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra sarom-piaro sady afo mandevona, zay voalaza ny Deuteronomia 4:4-20. Milaza ihany koa ny bokin'ny Romanina 7:5-15
fa hoy izy hoe miantsa amin'izay antsako aho ary mamindra fo amin'izay amin-jako. Zay ilay toetran'Andriamanitra, mahari-po izy a, mamindra fo izy a, miantsa izy. Ao anatin'izany anefa no tsy takatsy ny olombelona, ka mahatonga ny olombelona manararoatra indraindraiky. Tsy mba taka ny fotsika ny fon'Andriamanitra, fa itsika olombelona raha misy zavatra tsy zakatsika dia avy hatrany dia tia malitsika. Raha misy zavatra tsy zakanao tonga dia tia maly avy hatrany ianao. Raha misy teny tsy zakanao tonga dia tia maly teny koa ianao. Raha misy fihetsika tsy zakanao tia maly fihetsika koa ianao. Zay ny toetrantsika olombelona, tsy tahaka an'Andriamanitra. Raha misy zavatra ady atsehanao ka hitanao fa meloka le olona anankiray, dia satsonao mihitsy aza dia ho tonga amin'iny olona iny ny fitsarana. Fa saingy izao tsy mba takatsika Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo sy miantsa izy. Ao anatin'izany dia manararoatra tokoa ny olombelona, satria fantany hoe tsy hamaly azy eo ny hoe ho Andriamanitra. Tsy namaly tokoa Andriamanitra, ny rehetra ny fahatezerany, ary tsy namaly tokoa izy. Fa saingy izao ny teny izy manao hoe, zao Mosesy eto aloha reo, fa amin'ny andro izay amaliko azy dia amaly aza. Zany hoe manana ny fotoanany amalian'ny olona anankiray Andriamanitra, zay tsy fantatsy ny olona eo akory azy, tsy fantany akory zany. Ary izany mahatonga ny olona indraindray manararoatra, nefa tsy fantany fa ny fahari-pon'Andriamanitra dia ambaran'ny Baiboly hoe mitona antsika hibebaka. Aleloia. Mitona antsika hatsiaro-tena, mba hatsiaro-tena, mba hivona amin'ny heloka fahadisoana sy fahotana izay nataontsika eo natsehan'Andriamanitra. Ary satria mamindra fo Andriamanitra, mahita ny ratsy fanahy manao ny ataony, dia alaim-panahina ny mpivavaka aza ao anatin'izany. Alaim-panahina ny mpivavaka, ohatrany hoe jeren'Andriamanitra fotsiny hono izy, ohatrany hoe tazan'Andriamanitra fotsiny izy, tsy mba hitan'Andriamanitra koa le fahoriana zavatra manjo azy ny ady atsehany. Ary na dia hiasafa aza atao amin'ny bokin'ny Salamo 7:20 manomboka amin'ny 1:1 dia niteny mihitsy izy fa saika ny bolasitra ho izy ny tombontso saika solafaka ny diako. Ny alina ny adala raha nahita ny fanambinana ny ratsy fanahy. Fa raha fijeriny zany dia hoe tsy misy fanaintenana amin'ny fahafatisana, mafiorina ny heriny, tsy mba azo pahoriana tahaka ny hafa izy, na mpijaliana tahaka ny sasany. Anao zany mitazana le mpivavaka izay mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro, mahita ny fanambinana ny ratsy fanahy, to tsisy fanaintainana. Alaim-panahy ihany koa ny kristiana izay mbola mijoro ka mahita ny sasany izay efa mihemotra, efa nafoy an'Andriamanitra hoe to milamina ihany le miverin-dalana, tohatra ny tsisy raha maninona anazy, tohatra ny ambininy ery izy, tohatra nahazo an'izao nahazo an'izao. Fa izaho izay mivavaka indray ty, tohatra ny voamafy ery, fa aiza zao Andriamanitra izao. Mario lay teny, ny tanan'Andriamanitra dia mahasoa izay rehetra mitady azy. Aleloia. Mahasoa izay rehetra mitady azy, tanan'Andriamanitra. Tovy ao anatinao zany. Ary raha mbola mitady an'Andriamanitra ianao, ataovy ao anatinao. Fa Andriamanitra dia manana maso mahita izy. Ny mpanao ny maso vatsy ahita, ary ny mpanao ny sofina vatsy andre, reny ane io hoe hitana ange le zavatra mahazo anao hoe fa manana ny fotoana ny Andriamanitra. Manana ny fotoana ny io Andriamanitra io. Alaim-panahy ny mpivavaka noho ny amin'ilay ady atsehana, alaim-panahy ny fiangonana amin'ny ady atsehana. Indraindray tohatra ny tsy hitana hoe aiza zao Andriamanitra izao,
toa tsy mamaly Andriamanitra. Fa nahoana dia indraindray misy kivitsika. Ero tsara nazo ny Gideona. Ero tsara nazo ny Gideona amin'ny bokin'ny mpitsara toko 9:7. Tonga ny anjely nampahery azy. Sangananao lehilahy mahery, Jehova omba anao. Hamomba anay veo sy Andriamanitra. Nahoana no zoiny izao rehetra izao zahay? Nahoana no zoiny izao rehetra izao zahay raha momba anay Andriamanitra dia zao ve ny fiainanay? Jereo nge ny fampijaliana ataon'ny Medianita na izay hoaninay. Mijinja vary izay dia afenan'ny Medianita izany mba tsy ho hitany. Mijaly nge zahay, firy taona zay fijaliana zay. Raha momba anay fe Jehova dia toy izao ve ny fiainanay? Hozoiny izao rehetra izao zahay. Aiza le Andriamanitra? Aiza zany fahagagana izay nolazainy razanay? Aiza zany? Sangananao ry lehilahy mahery. Halleluja! Sangananao ry lehilahy mahery, Jehova ombanao. Halleluja! Nampaherezina izy mba hitsaka hijery an'Andriamanitra. Misy Andriamanitra ao an-danitra ao. Izy le miafina iny mihitsy, mikapoka vary iny, dia hita ilay anjelin'Andriamanitra, matahotra ilay fahavalo. Misaintsaina hoe aiza daholo zao fahagagana lazainy razanay izany, hoe Andriamanitra manao fahagagana, Andriamanitra manasitrana, Andriamanitra mita. Aiza izany amin'izao fotoana izao? Jereo tia manjoa anay. Alaim-panahy le mpivavaka. Tadidio fa manana ny fotoanany io Andriamanitra io. Manana ny fotoanany io Andriamanitra io. Fa izany lehilahy izany natsangan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany nomen'Andriamanitra hery. Izany lehilahy izany nomen'Andriamanitra finoana mba hanavitra ny zanak'Israely eo an-tanany Medianita. Halleluja! Manana ny fotoanany Andriamanitra hamaliny na iza. Hamaliny izay olona mitady azy, hamaliny soa izay mitady azy. Hamaliny ihany koa ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra, ireo izay maniratsira an'Andriamanitra, ireo izay manota ao natsehan'Andriamanitra. Manana ny fotoanany Andriamanitra ry havana malala. Be dia be ny fakam-panahy, miatra amin'ny mpivavaka, manjony mpitoroteny azy, tahaka nazo an'i Jona. Hitatsika nazo an'i Jona. Ny ran'Andriamanitra ho an'ny Ninive izy, hitondra ny afatr'Andriamanitra fa afaka 70 andro dia ho aringan'Andriamanitra tanàna Ninive. Fa tokony bebaka ireo olon'ireo alohan'ny atongavany fahatezeran'Andriamanitra. Nandositra izy, nandositra Jona nakany Tarsisy. Fa niezaka ihany Andriamanitra amin'ny fomba rehetra mba hamilina ny fisainany sy ny fieretseretany sy ny tenany mba hanatanteraka le mission mpanaovin'Andriamanitra. Vita ihany le mission, toriny ny teny, nandeha lalana telona izy ny toroteny tao amin'ny tanàna, tao anatin'izany. Toroteny, ary zao ny zava-nisy. Resy lahatra ny olona tao amin'ny tanàna Ninive. Ary hitan'Andriamanitra ozy ny nialany tamin'ny faratsiny. Hitan'Andriamanitra, voalaza ny Baibolo. Hitan'Andriamanitra niala tamin'ny fahotany olona, ny bebaka ny olona, na ny etsitena, ny fadianina teo anatsehan'Andriamanitra. I Jona lasa tery ivelambelany tanàna tery izy mba hijery ny hafarany tanàna hoe ho avy tokoa ve le loza ny fahatezerany lazain'Andriamanitra sa ahoana. Nandrasany zany, jereny tapitra ihany ty ny andro to tsy hita izy. Na nisa andro teo izy, tapitra zay izy le 70 andro ny trikoteny, to tsy hita ihany zay loza izy, niatsa amin'ireo olon'ireo. Zany efa ty netika fanampo-be, mibebahina fa raha tsy mibebaka iana afaka 70 andro. Ho aringan'Andriamanitra, ho doran'Andriamanitra ty tanàna ity. Rehetra mihitsy izy tamin'ny fitoriteny, fa ilatsaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ay kay ny tena tao anatin'ny fony Jona, tsy le amonjena an'le olona, fa le andringanana an'le olona mihitsy mity. Azonao? Andriamanitra nefa tiany olona rehetra hovonjena izy. Karaha manetsy tena ny olona, mibebaka ny olona, ka na ny loza zay efa nikasain'Andriamanitra amelesana ny olona anankiray azy, na ny tanàna, na ny fiangonana, dia miemotra ny tanan'Andriamanitra ary mamindra fo izy.
mamindra fo. Tsy tiany Jona nefa izany, ka natonga ny Jona tamin'izany tezitra mihitsy izy ary dia hoy nambaran'ny Baiboly tao amin'ny Jona toko faefatra hoe 9:1, fa tsy sitraky Jona indrindra izany ka tezitra mafy izy. Tezitra mihitsy, tezitra amin'Andriamanitra izy amin'io. Fona aminao a Jehovah. Tsy izao ihany fa no efa lazaiko fony aho mbola tany amin'ny tany noho izany nandosirako an'ny Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra miantra sy mamindra fo, maro-po sady be famindram-po ary maneneny amin'ny loza mifona aminao ankehitriny. Jehovah, esoriny aiko fa tsara ho ahy tokoa ny ho faty noho ny ho velona. Naniry ny ho faty izy, vonoa iaho izy. Ingahy tsy afaka misotro poizina dia maty, fa Andriamanitra ny herany hoe vonoa iaho izy. Fa Andriamanitra ve hamono azy zany? Ina ny antony hamonoko anao? Vonoa iaho izy. Lay toetran'Andriamanitra tsy zakany. Zay nangatahany hamonony hoe vonoa iaho, vonoy koa aho. Tsy hamono zany Andriamanitra fa nanome lesona azy Andriamanitra. Fa betsaka tena amin'ilay toerana nisy azy dia nisy tanatanamanga zay nampanirin'Andriamanitra fa nafana ny andro tamin'izany nampanirin'Andriamanitra ndray alina. Dia nahazo rivodrivotra tsara izy tamin'ny atoandro, azo ny tsara ery ny ainy faly be izy dia no ny alina ndray dia maty ilay tanatanamanga, rehetra ndray ny fahatezerany. Ianao izy Andriamanitra tezitra amin'ilay tanatanamanga zay tsy nambolenao, tsy ny sasaranao. Moveo izy za tsy hamindra fo amin'ny Ninive, tanàna lehibe zay misy olona tsy roa alina sy ray hetsy, zay tsy mahafantatra ny havanany sy ny aviny sady bebe fiompoko. Tianao tezitra amin'ny tanatanamanga, tezitra amin'ny zavatra tsy nambolena ho akoho. Andriamanitra ange nahary ny olona e. Andriamanitra ne tian'olona rehetra vonjena e. Alleluia. Ry havana malala, alaim-panahy na ny mpitoroteny, alaim-panahy satria tsy hita n'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Manana ny fotoanany amaliny io Andriamanitra. Ndray mandeha rehefa andeha aloha lalana an' Jesosy ny apôstôly, dia nahazo an'ilay vohatra anankiray tao Samaria. Ary rehefa tonga tao zareo dia tsy navelan'olona tao an-tanàna, dia tezitra ny apôstôly dia niteny tamin'i Jesosy manao hoe tianao va mba angatahana mba hisy afo milatsaka avy eny an-danitra andevona an'ireo olona tsy nandray ireo tahaka ny tamin'ny androny Elia. Dia hoy Jesosy manao hoe tsy fantatsareo zay toetsy ny fanahy izay anareo, fa ny zanak'olona nge tsy ny rahana amon'olona fa amonjy ny olona izy. Halleluja, amonjy ny olona izy. Ry havana, zany ny fakapanahy miatsa indraindray ao anatitsika ao. Tadio tsara fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Na ina ady atsehana, na ina fizantoetra, ninona fahoriana, ninona zavatra efa nentinao ambavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Fataro fa izao manana ny fotoana hamaliny Andriamanitra. Halleluja. Manana ny fotoana maliny io Andriamanitra io. Mety tsy mamaly atsika eo no eo Andriamanitra, fa manana ny fotoanany izy. Mety afaka 2 volana, mety afaka 2 volana, tonga ny famalian'Andriamanitra. Raha nitady azy ianao dia mpamaly soa an'izay mitady azy Andriamanitra. Raha nanao zay tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray, zay mety iriny olona ary netiny ambavaka mba hitsaran'Andriamanitra azy, mba hampitodika azy, manana ny fotoana ny Andriamanitra. Nisy fotoana nanatsehako ady mafy, ary tena mangidy, tena nangidy agnamiko zany tamin'izany fotoana zany hoe aiza ianao Andriamanitra amin'izao zavatra izao? Ao ihany ve ianao
aiza ianao Andriamanitra amin'izao zavatra izao. Jereo zao zavatra izao. Andriamanitra nefa tsy ampitondra antsika mihoatra izay zakatsika. Marina ny teny soratra masina. Tsy ampitondra antsika izay mihoatra izay zakatsika Andriamanitra. Indraindray tena efa hitanao hoe aiza izay ianao Andriamanitra. Fa ity ny zava-mahagaga. Niasa tokoa Andriamanitra tamin'ilay jiolahy. Tsatsa ilay jiolahy. Ary tena nampalahelo aho. Fa potipotika mihitsy ny fatiny aho. Firan'ireo miaramila azy tamin'izany fotoana izany. Teo aho dia resy lahatra hoe manana ny fotoanany Andriamanitra. Alleluia. Manana ny fotoanany Andriamanitra. Aiza ianao Andriamanitra amin'izao zavatra izao. Izao efa mahazo anay, izao no manjoa anay. Mirearea mihitsy ny olona tena mirearea mihitsy. Aiza ianareo miseho azy. Ity aho izy le dalo hoe ity aho samborinareo aho. Nareo ange teo fatifaty fotsiny. Tena vao maika mirearea fantany fa izao. Le kristianina tsy torabato azy. Kristianina tsy tondra lefona mono azy. Fantany fa kristianina mety tsy hitory azy mihitsy any amin'ny tribunal. Fa izao fanta le kristianina fa tsy hamaly faty azy mihitsy. Fa izao miandry an'Andriamanitra ny olom-bovontsy. Halleluja. Manantena an'Andriamanitra ny olom-bovontsy. Araka izay ambaran'Andriamanitra hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Koa dia mangina izay Andriamanitra fa anao niady Andriamanitra. Halleluja. Fa tena nangina tokoa ny mpivavaka. Toy ny takany tamin'ny andro ny Ezekia, mpanjakany Joda, dia nandalo ady mafy izy. Nandalo ady mafy Ezekia tamin'ny fiantsiana ady nataony Rabsake izay komandy miaramilan'ny Syria tamin'izany fotoana izany. Nanatsikady mafy Ezekia. Tonga ny miaramila. Nandidina ny manda. Ary dia nampiravoravo-tanana ny olona. Tianareo matokitoka an'io Ezekia io. Aiza ny afonjeny Jehova anareo amin'ny tanany mpanjakany Syria. Sankeripa izany. Jereo ange hozy izy ny tanàna any Amata, tany Samaria. Jereo fa nanana ny andriamaniny avy reny. Izay notompoiny. Angany izy navonjy ny tany tamin'ny tanako vao izy. Koa aiza ny avonjeny Jehova nareo. Izany ny firiariana nataony tamin'izany fotoana izany. Nirearea fatratra ilay iraka tamin'izany. Ary dia tsisy tahotra an'Andriamanitra mihitsy izy tao anatin'izany. Voalaza ny soratra masina nefa. Lasa Ezekia tsy namaly akory izy. Tsy namaly akory izy fa nangina. Ary mbola nampitondra taratasy fampiororona sy fampitahorana ny olona tao an-tanànany Jerosalema. Fa netiny Ezekia izany taratasy izany dia novelariny teo anatsian'i Jehova. Dia nivavaka izy nitady an'Andriamanitra izy. Fa ny tanan'Andriamanitra dia mahasoa izay rehetra mitady azy. Fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Zava-nisy anefa. Ary dia novalian'Andriamanitra tao anatin'izany ny teniteny maro samihafa izay nataony iraky ny mpanjaka Sankeripa tamin'izany fotoana izany. Dia voalaza ny soratra masina fa Andriamanitra naniraka ny anjeliny tamin'izany. Ary niran'Andriamanitra ny anjeliny ary ny anjely izay nirahany dia nanjingana ny olona tamin'izany fotoana izany. Ary be dia be ny vahoaka miaramilan'ny Sirianina rahetsy mahery naringa ny anjelin'Andriamanitra vao i Andriamanitra hoe iza mo no anokafanao ny vavanao hiriarianao. Efa reko izy Andriamanitra. Reko izany vavanao izany. Ka ny vavahady izay nidiranao ihany no ivoahanao. Ary dia naniraka ny anjely sy miaramilan'Israely akory no nandeha niady namono an'ireo
fa ny anjely avy any an-danitra nandringana n'izany iny alina iny ihany maty ny miaramila ny Siriana rehetra ary dia ny mpanjaka ny lefa nitsoka ary rehefa nitsoka ny mpanjaka no niankohaka teo amin'ny Andriamaniny dia niavoko ny zanany namono azy vita tseo ny aminy an'Andriamanitra niady. Haleluya! An'Andriamanitra niady. Zany mahatonga ny mpanao ratsy mirehareha satria fantany fa Andriamanitra io dia Andriamanitra mamindra fo. Ary io Andriamanitra io fantany fa mety sy hamaly azy eo no eo fa manana ny fotoanany Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny manao hoe saingy tsy valiana vetivety izy ny ratsy atao ary izany no kirizany fony zanak'olombelona ho amin'ny fanaovan-dratsy toriteny toko fahavalo antiny faraika amin'ny folo. Tsy valiana vetivety ary dia mikiry tokoa ny olona manao zay ataony olona ary dia manararoatra mihitsy izy amin'izay mety ho anana manambola mampiasa ny volany mihitsy mba hampiororona mba haninjina ianao izy ke nandeha ho aiza tena nilaza marina anao fa tsy ahita rary mihitsy ianao dia izy koa le olona anankiray izay ny rehareha manao hoe zay anananao ananako izy basy va ananatsika zany ty va navoko ny tontondro ananatsika zany dia ny rereko izy tamin'izany fotoana zany tribunal fa antsika zany ay basy fa ananatsika zany dia ny rereha fantatra tsisy atahorako izy le hoe tsy misy atahorana ratsy zany. Aleo ary mba miteny manao hoe za matahotra an'Andriamanitra fa le hoe tsy misy atahorana zany dia toy ny mandika an'Andriamanitra zany dia ny rehareha fantatra fa misy Andriamanitra ao an-danitra. Andriamanitra mijery, Andriamanitra manan-tsofina miaina. Hitan'Andriamanitra ka io ren'Andriamanitra ren'Andriamanitra hitan'Andriamanitra avokoa. Misy Andriamanitra fa namaly Andriamanitra mety sy mamaly azy le mpanompon'Andriamanitra sy manana basy tahaka azy sy manam-bola tahaka azy sy malala tribunal zay tahaka azy fa manana n'Andriamanitra zay mpiady ho azy. Aleluia! Zay ambony fahefana rehetra, ambony fananana rehetra, ambony ny hery rehetra, ambony ny Andriamanitra rehetra io Andriamanitra. Aleluia! Misy Andriamanitra ao an-danitra. So dia verin'olona fa tsy misy Andriamanitra. Zay no antony ampaherezana ny zanak'Andriamanitra, ampaherezana ny fiangonana mba hametraka fitokisana amin'Andriamanitra ianao amin'ny ady atsenao. Mety mitarejetra Andriamanitra, mety tsy mamaly eo no eo Andriamanitra fa hozy ny Baiboly hoe andraso ihany na dia mitarejetra aza izy fa ho avy izy ary ny oloko marina dia hovonjena izy noho ny finoany. Ry havana malala, manana Andriamanitra velona izy zay mitoetra ao an-danitra, manararoatra ny mpanararoatra, manao zay tiany atao rehetra. Mampalahelo anie, tena mampalahelo. Efa napetraka tsara, misy ny statut, misy ny RI règlement intérieur, fa misy tsy miraraha zany, tsy mivaky lony amin'izany. Za ndray raga tsy hiala eto na tongisina amin'ny bulldozer azy. Reto amin'izany tsisy mahombotra eto na iza. Zala. Otany hoe tsisy Andriamanitra ao ambony ao. Raha zay décision d'affectation nao zany tsisy lako an'izany. Zala. Tena hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy ny fio. Ny fantako dia zao, misy Andriamanitra ao an-danitra. Misy Andriamanitra ao an-danitra. Ny rehareha fatratra Belisazara zanaky Nebokadnezara
ary tena lainy fanaka volamena fanaka volafotsy tao an-trano Jehova dia ny sony toka sy ny divay miaraka amin'ireo vehivavy maro nanaovany lavia nanao fiainana misy izy tamin'ny fananan'Andriamanitra rehetra izy tokoa ny mpanjaka tsisy atahorany tokoa tsisy dia nyrehareha fatsatsy izy dia nanompo ny Andriamanitra vato sy ny vy sy ny volafotsy ny volamena tahaka nataony ray ny any natao zavatra tsy takatsy ny saina sy ny retseretana mihitsy fa tonga ny décision avy eny an-danitra zay tsy ny retsereta ny soratanana tsy taratasy fa tanan'Andriamanitra manoratra teny amin'ny rindrina tao taiza teo milapa misy azy milalotra sokay teo ny tanan'ilay nanoratra mene tekelao paresina teo zany voisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka ho taperiny amin'izay no lanjaina tamin'ny zana ianao indro latsa-danja ianao maivany maiva pokaty lanjaina tsisy zao ny fiainana décision avy any an-danitra hoy izy ny Baiboly iny alina dia novonoin'Andriamanitra Belisazara sy ny anjely tsy aleo ihany matahotra an'Andriamanitra halleloia Baiboly dia miteny manao hoe Andriamanitra no atahory ary ny didiny tandremo halleloia ilaina matahotra an'Andriamanitra ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra manaiky sy andidian'Andriamanitra mpanetsetena zany olona matahotra an'Andriamanitra ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mivady ny ratsy fa tsy matahotra an'Andriamanitra izany natao dia hoia hoe bulldozer mety tsy manana bulldozer koron-drano zay nga misy ato tsisy ato amin'ny frezeta ka mety misy fa io tsy antsika fa ny zareo fa tsika tsy manana poclin koa tsika tsy ananatsika zany fa ny ananatsika dia Andriamanitra ho an-danitra ao Andriamanitra mpitsara maro Andriamanitra tsy mizaha tafan'olona halleloia fa rehefa mametsaka fitokisana amin'Andriamanitra atsika Andriamanitra no miady ho atsika halleloia tsy tian'Andriamanitra ny firiariana fa nandroan'Andriamanitra ny Lucifer avy eny an-danitra dia ny firiariana sy ny fiavonavonana nazeran'Andriamanitra tiany izy no ny firiariana sy ny fiavonavonana halan'Andriamanitra Andriamanitra dia mila olona manetsy tena izy manaiky azy Iaba dia nanana ny fahadisoany namporosiny Jezebela vatiny izy ny Baiboly ary nampanotany Israely fa rehefa notenen'ny Eli mafy izy ny amin'ny zavatra nataony fa nilika ireo azonao vaory lay fahavaloko azoko ianao hoy izy Eli azoko ianao anga mbola nisy nanao fahavetavetana tahaka ny ataonao io zay nampanotany Israely mafy ny teny zay nampitondraina ny Eli mpaminany atsamy taranaky ny ahapa zay maty ao tanàna lany ny alika mata ny atsaha lany ny vorona nandrean'izany ahapa lasa izy nanetsy tena ny vavaka ny fona teo anatsian'Andriamanitra alleloia no tsy ary ny fitafiny nanetsy tena izy dia hoy Andriamanitra tamin'ny Eli manao hoe hitanao fa ny nanetseny ahapa tena teo anatsehako tsy atonga loza amin'ny androny any halleloia tsy atonga loza amin'ny andro manana ny fotoanany Andriamanitra fanetsetena no hitan'Andriamanitra hananjatan'Andriamanitra ny olona anankiray fa ny olona mirehirehy sy miavinavo ahetsin'Andriamanitra Andriamanitra zay vavahantsika
Andriamanitra mpitsara marina izy. Tsy azonao anaovana kolikoly io. Anaovana kolikoly. Tsy azonao anaovana kolikoly zany. Aloha anjotsaka vola be mihitsy aho. Mba anakonako ny mason'Andriamanitra mba tsy hitany raha tsy ataoko. Na resaka na ho any amin'ny afina tsisy mahita any ary hitan'Andriamanitra. Ny zavatra ataony olona anankiray any amin'ny afina any azy tsy misy mahita hitan'Andriamanitra. Hoy ny hiratsika hoe misy maso iray mijery anao. Ny fampiresaka i Arona sy Miriam nanome toko 12 nanome tsiny any Mosesy tamin'ny fotoana. Satria nampakatra vehivavy Etiopiana Mosesy tamin'izany. Etiopiana moa mainty hoditra raha teo. Ny jiosy fotsy hoditra raha teo. Inona koa mba ampakarany io vehivavy io? Anga izy rery ihany mpaminany Jehovah. Zay koa mba mpaminany. Tsisy hafa amin'ny ataony olona. Fanga izy ihany malala tenin'Andriamanitra. Zako ny malala tenin'Andriamanitra. Fanga izy ihany mpitoro teny. Zako ndraiky mba mpitoro teny. Fanga izy ihany ampiasain'Andriamanitra. Zako ny mba ampiasain'Andriamanitra. Ohatsan'ireny ataon'olona ohatsan'ireny. Fanga izy ihany manana. Zako ny mba manana. Anga izy rery manana baiboly. Zako ny mba manana baiboly. Ohatsan'izany. Fanga izy rery ny tenenan'i Jehovah. Zako ny mba hitenenan'i Jehovah. Nanome tsiny any Mosesy tamin'izany fotoana izany. Konvoken'Andriamanitra. Ndao ianareo telo ta. Ao. Tonga avy eo an-trano koa ianareo fa hiresaka aminareo aho. Satria ilay teny lazain'i Miriam dia hoy ny baiboly hoe areny Jehovah izany. Manatsofina zany io Andriamanitra ao an-danitra. Manamaso zany io Andriamanitra ao an-danitra. So dia verina matory izy ao so dia verina manofy izy ao fa mahita io manerana ny tany rehetra. Moa misy olona mahafina ny tenany ka tsy hitako fa hitan'Andriamanitra avokoa izany. Hitan'Andriamanitra avokoa. Ren'Andriamanitra avokoa resaka rehetra resahany olona ety ambony tany io. Konvoken'Andriamanitra. Ndao ianareo telo da resaka manokana tamin'ny Miriam sy Arona Andriamanitra. Raha misy mpaminany eo aminareo amin'ny alalan'ny fahitana sy ny nofo no iresahako aminy. Fa tsy mba toy izany Mosesy mpanomboko fa mifanatsika tahaka ny mpisakaiza no iresahako aminy. Miresaka amin'ny vatana aminy. Nahoana ianareo no tsy matahotra hanome tsiny a Mosesy mpanomboko tamin'izany. Nanomboka teo nangasiasa dia tonga teo ny famaizan'Andriamanitra ny Miriam tamin'izay fotoana izay. Ary dia niala ny fanatsehan'Andriamanitra taminy. Tonga dia boka avy hatrany i Miriam tamin'izay fotoana izay. Keo vao taitra Mosesy. Foana re Andriamanitra. Nahoana resy no avela ho tahaka an'izao. Ka nanjora tamin'ny tavany ray ne. Avela ho izy aloha mianatra fotoana. Avayany ivelany tompy ihany izy Andriamanitra avela ho any aloha. Any. Vava, toujours. Sanany, vava, foana miteny rehetra, tsy hay tsony teny maritsy loasan'izay ody. Fa misy Andriamanitra ao an-danitra. Mihaino tsara izy io. Enoiny tsara mihitsy. Fa amin'ny fotoana malian'Andriamanitra, mamaly Andriamanitra. Efa trop loatra ho sisy ty teny. Ty Miriam ty dia tena fa matetika foana dia io foana. Fa tonga kosa ny fotoana mba hamaliana anazy, hamaizana anazy mba ho boka izy. Tonga ny fotoana. Ka nateny vavaka Mosesy ny fona. Fa avelao aloha sisy any ivelan'ny tompo izy miaraka amin'ny boka rehetrarehetra. Ry havana malala. Misy Andriamanitra ao an-danitra ao. Andriamanitra mpamaly izy io. Ary hoy ny baiboly manao hoe indro eto amiko ny famaliko mba hamaliko n'olona rehetra araka ny asany. Apokalipsy 2:20. Eto amiko ny famaliko i Andriamanitra mba hamaliko n'olona rehetra araka ny asany. Valian'Andriamanitra. Aoka tahotra an'Andriamanitra isika.
ny fahatahorana n'Andriamanitra ry havana dia asany fanahy masina zany. Ny fanambarany Jesosy Kristy ny miasa ny fanahy masina, izy ampiaiky izao tontolo izao ny amin'ny fahotana, ny amin'ny famarinana ary ny fitsarana. Raha miatsa amin'ny tany na miatsa amin'ny fiangonana ny fitsarana dia mianatra famarinana misy tahotra n'Andriamanitra ao anatiny. Rehefa maty notsarain'Andriamanitra tamin'ny andro ny fiangonana, tamin'ny andro ny apôstôly Ananias Safira, izay nandainga nanafina vola vidin'ny tany, dia mario tsara fa natahotra ny fiangonana ray manontolo. Anao zany natahotra ny fiangonana. Zany hoe rehefa tonga ilay fitsaran'Andriamanitra izay ampiekeny fanahy masina dia mahatonga tahotra ao anatin'izy. Dia lasa matahotra n'Andriamanitra ilay mpivavaka, lasa matahotra n'Andriamanitra ny mpidoroteny, tsy mahasahy manao ratsy, n'inona fakapanahy, n'inona zavatra tsy mety, satria matahotra n'Andriamanitra izy. Aleloia! Navana tsara i Joba, lehilahy marina izy, mahitsy izy, mifady ny ratsy izy, ary dia marino manao hoe matahotra n'Andriamanitra izy. Aleloia! Tiako androany ampitodika ianao izay efa nitaraina sy nivavaka teo anatseh'Andriamanitra, nangataka lay Andriamanitra mpitsara marina, Andriamanitra izay manome rariny toy izy no fivavaka ao. Toy izy no fivavaka ao fa manana ny fotoana n'Andriamanitra mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mazoto ianao mitady an'Andriamanitra, na dia tsy azonao androany aza ny valim-bavaka, mbola ho azonao zany amin'ny fotoana indray andro any. Mazoto ianao, na dia mangiry firy ary mahazo anao. Isangefa tena mafy mahazo ny sasany zany fampizaliana ataony vadiny anazy dia tena efa tsy rariny e, manararotra koa le rangaha, satria fantatsy le kristianina zany fa tsy afaka makaizy, dia mireherehe fantatsy le rangaha, tsy mako izy andeha ho aiza ntsony ty fa tsy mety za ihany vadiny io, io nge mpivavaka io fa nga io andeha ho aizy io nga afaka nitsakitsaka anay io. Dia manararotra le rangaha manao zay tiany atao rehetra, sy ny vola zay ampelatana lanilaniny any amin'ny adalana rehetrarehetra any, fady amanjanaka pahorina, sahirana mihitsy sady efa tsy mampidi-bola, bola mampijaly ny ankonana, mampijaly ny ankonana. Mafy zany nampahirezina tsan'ilay anabavy manao hoe mahireza mivavaka, manana ny fotoanany Andriamanitra. Aleloia! Manana ny fotoanany eo Andriamanitra, manana ny fotoanany Andriamanitra. Isy anankiray izay dia tena naniratsira fatratra mihitsy, maniratsira izy zao ny faniratsirana ataony. Rehefa tonga any an-dakilasy izy dia zao ny ataony an'le ankizy sekoly alady le tanora reny. Aleloia sera, aleloia, maniratsira mihitsy izy. Aona sera, aleloia, anatsehany mpianatra ao naovany an'izany, matsiaro menatra, maniratsira. Fa masoko nahita an'izany, amin'ny fotoana naharary izy dia nampiantso i vadiny hoe tonga tany any vavaka. Izy eo ambony fandriana ity efa matsiaro hoe mafana zany. Meo rano glasy dia mena rano la glasy, mbola mafana ihany, efa jus mafana, mangatsika be zao, glasy zao mena anazy mbola mafana ihany ozy. Efa mitsatsika anazy avy eo le lafaoro le tsakitsaky. Anao le lafaoro le tsakitsaky re tsy masaka tsakitsaky raha tsy misy an'iny afo iny, dia iny efa manomboka mandoro azy eo mpitoerany eo. Nasaina ny bebaka izy ina ny bebako zany ka nanao ratso izy, fa ina ny ratso nataoko no terena re bebaka ao izy, manamafonfony tsy nety ny bebaka. Andeo za andeha, lasa za nandeha, maty izy, maty tanteraky. Maro ny olona maniratsira n'Andriamanitra. Io Andriamanitra io ka manana ny fotoanany e, manana ny fotoanany. Raha mbola tsy mamaly Andriamanitra dia tahaka ny hoe tsisy zao Andriamanitra zao. Zay ny totalikeviny ratsy fanazy ny bokin'ny Salamo, hoe tsy misy Andriamanitra. Ohatrany hoe tsisy Andriamanitra zany e, dia vomafy zahay raha tsy misy Andriamanitra marina ao an-danitra ao. Zahay zao no vomafy. Raha tsy natsangana Kristy, foana ny finoanay, foana ny fanantenanay. Fa efa natsangana Jesosy Kristy, petsaka amin'ny seza fiandrianany fahefana rehetra, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.
Haleluya. Mino izany izahay, manantena an'izany izahay, miankina amin'Andriamanitra izahay. Haleluya. Ry fiangonanao mahereza mivavaka mitady an'Andriamanitra. Mahereza mivavaka mitady an'Andriamanitra. Tadiavo Andriamanitra amin'ny fanetsetena, amin'ny fifadikana, raha ny olo izay nantsona tamin'ny anaraka, hitady ny tavaka, hivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, manetsy tena, dia iay no any an-danitra fonenako ao. Iay no ilay Andriamanitra manatsofina miaina. Ijery Andriamanitra manamaso mahita, hamaly atsika ne Andriamanitra. Anome rariny ianao ane Andriamanitra amin'ny fitarainanao isan'andro isan'andro. Mahereza mivavaka. Mbola hivavaka atsika. Mbola hisy filazana ho vakiana eto. Hitondranam-bavaka ny fiangonan'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny fiangonana. Tsy an'ny pastera ny fiangonana. Tsy an'olombelona ny fiangonana. Fa an'Andriamanitra ny fiangonana. Ary Andriamanitra izay tompo ny fiangonana. Nanorina ny fiangonana eo ambony vato lampy. Ka na dia ny vavady ny fiaina tsy hita aza tsy aresy an'izany. Haleluya. O kanefa ianao hivavaka. Tsy vita ny resabe izany ady atsena rehetrarehetra. Misy ny ady atsenao manokana. Misy ady hitambarantsika atseny fiangonana. Zay iraisantsika saina hivavahana. Misy Andriamanitra ao an-danitra ao riavana. Zany Andriamanitra zany tsy amelanao hitsangamenatra zany. Mahereza ianao. Matoky an'Andriamanitra ianao. Fa maro zay ady efa natsehan'izay. Fa izao aleo mametsaka fitokisana amin'Andriamanitra. Fa tsy omenatra zay rehetra matoky azy. Haleluya. Hivavaka itsika. Gataka amin'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ne anome rariny atsika. Andriamanitra ne mba hamangy atsika ny fanamasina. Mba ao anatsika ilay fatahorana an'Andriamanitra. Fa raha ao anatsika ny fampiekeny fanamasina, dia tahotra an'Andriamanitra isika. Ho ataotsika ilay hira anankiray 20 nahoana ny mbola hiandry ataotsika mpandohalena izany, ary dia hivavaka atsika aorianan'izany hira fiderana izany.